Ny congrès national moa zany dia fanao isa-taona. Congrès national zany fanao isa-taona. Anamafisana andreo le anamafisana orona zany ny fomba fitondrana fiangonana sy ny fitantanana ny fiangonana ary mba tsy sy ny dérapage zany na ny fivilinan-dalana eo niveau fiangonana dia anamafisana ihany koa ny traikefan'ny pasteur mifanaraka amin'ny fandrosoana misy amin'izao fotoana izao dia hijerenan'ireo tatsa ihany koa ny amin'ny lesoka na ny fandrosoana na ny fandrosoana na ny lesoka ny zava-misy ao niveau fiangonana dia ampianarana ny pasteur zany andronan'ireo pasteur hoe zao no tokony atao zao no tokony ho tanterahana anomezana torohevitra anomezana fampianarana anomezana fanitsiana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zany ka tsy ny pasteur ihany fa ny mpiandraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana ny komity dia tonga aty daholo ny ankamaroany manerana amin'ny Madagasikara mandray izay fiofanana izay ao anatin'ny congrès. Nisy foana ny lesoka be da be lesoka tsy voatanisa eto akory ny lesoka fa samy manana ny lesoka rehetrarehetra any amin'ny isam-piangonana ihany dia reny moa zany tsy dia hoe voatanisa ihany koa ny famahanany olana fa jerena araky ny ambangovangony hoe zao ny tokony fomba hiatrehana an'izany dia araky le nambarako teo moa misy fampianarana dia amin'ny alalan'ireny fampianarana ireny no anarenana ny lesoka eo amin'ny fitantanana ny fiangonana sy ny fitondrana fiangonana dia anatin'ny fampianarana no anitsiana sy anamboarana an'ireo rehetrarehetra eny amin'ny pasteur rehetrarehetra sy ny mpitondra fiangonana tsirairay. Manodididina ny 700 ao zany ny pasteur niakatra eto Antananarivo nanao an'izay congrès national zay. Manodididina ny 3 arivo ny olona tonga teto avy amin'ny faritra mpiandraikitra dikôna ny olona komity manodididina ny 3 arivo teo izy ireo ny tonga teto fa ny pasteur no eo amin'ny 700 ao natrika ty congrès ty. Ny amin'ny sabotsy zao zany dia tsy hetsika ny vahaon'ny olona fa hetsika ho ataon'Andriamanitra ho amin'ny olona sy ny fiangonana akory no hetsika fa Andriamanitra mihitsy no hetsika hitany olona anafaka ny olona amonjy ny olona anasitrana tena manoloana ny zavatra maro isy karazany famaritra amin'ny fiainan'ny olona dia anao hetsika goavan'Andriamanitra fa ny ataon'ny olona dia fitoam-bavaka ny ataontsika ao dia fitoam-bavaka hikasihana an'Andriamanitra fitoam-bavaka angatahana an'Andriamanitra mba hanao zavatra goavana ny fiainan'ny olona hanao hetsika goavana ny fiainan'ny olona. Ny fandrian'ny programme amin'ny sabotsy moa zany manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fitoam-bavaka ao ka ohatra ny fitoam-bavaka rehetrarehetra ihany dia misy ny hira fiderana misy ny vavaka misy fandrenesana ny toroteny mampiavaka azy fotsiny dia zao ny fisian'ny vavaka matanjaka be mihitsy izay tena atao hoe andresena ireo asana devoly satria ny herin'ny devoly amin'izao fotoana iainantsika izao miezaka ny devoly mampatanjaka ny herina famosaviana dia mila ihany koa ny herin'Andriamanitra matanjaka dia matanjaka hiatrika ny fahavalo dia araky ny loha hevitra eo moa dia hoe ny fahavalo tsy harisy anao dia maro amin'ny olona samy manana ny fahavalony ao ny fahantrana ao ny aretina ao ireo karazana olana sy problema mavesatra maro isy karazana dia ny tena kendrena amin'io zany hoe ninninona fahavalon'ny olona dia possible ny andresena azy possible ny andresen'ny olona ny fahavalony fa dia ny anasanan'ny olona hoe tongava fa tsapany herin'Andriamanitra ianao ny toroteny eo moa dia tsy toroteny amona aminainanao fa toroteny tena isy tsiro ny ary alalanao mihitsy hoe ny tsiro ny fivavahana andraisan'ny fitahina sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Eny amin'ny Coliseum eny amin'ny Coliseum Tsonjombe no anatanterantsika nyity fotoana ity izay miverina moa fa mila tonga melotsika satria ndraindray mety tsy ombo ny toeranao dia tsara tonga melo le izy moa reny rehetrarehetra zany dia fitiavan-tany razany daholo ny mpitondra matoto sy te hiala eo dia noho ny fitiavan-tany razana ny fahitako azy
ary matokony mpanohatra te anala mpitondreo a dia ny fitiava-tanindrazana daholo. Ny fahitako azy samy fitiava-tanindrazana izy zany hoe samy tia-pidibolina daholo. Dia ny fahitako azy fotsiny fandrindrana amin'le fa io zany ekipa ray daholo ihany any malagasy reny tsisy hoe comoriana na firenena hafa fa tsika samitsika ihany. Dia tsika ny ranomarina tsy tokony mifaninana mpanao politika sy mpanao politika ny mifaninana fa tokony mifaninana amina firenena hafa tsika. Hoe raha nandroso ny firenena tary mety ny tary dia tokony mifaninana amin'izay tsika ka mifandrindrana an'izay hevitra izay no ilaina hoe ahoana ny atao ahafahantsika manangana firenena matanjaka dia arindra tsara ny hevitry ny mila mifampihaino zany mifandraisosokeka fotsiny dia milamina zavatra rehetra.